Miarabantsika rehetra manaraka an'ity horonan-tsary ity tangena izay no horesahantsika ao anatin'izao fifampizarana izao. Araka ny fantatra de natao fitsarana tamin'ny fotoan'androny, indrindra fa tamin'ny andron'ny mpanjaka zany ny fampiasana ny tangena. Ny tangena moa atsika zay tsy malala de tsy inona izy io fa zava-maniry any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana no tena ahitana azy. De araka ny hitantsika eto amin'ny sary zany de io zany le atao hoe tangena. Misy poziny izy io ary mety mahafaty mihitsy. Ny nampiasana ny tangena zany de teo amin'ny fitsarana. Rehefa misy ny fitsarana tamin'ny fotoan'androny ka tsy fantatra hoe iza ny marina na iza ny diso satria samy mafy vava ny andaniny sy ny ankilany, na ihany koa misy olona voaendrikendrika izay nandalovan'le matsatso de tangena no nampiasana nentina tsara azy farany. Ny le matsatso moa de karazana sampy izy io zany nampiasain'ny mpanjaka tamin'ny fotoan'androny, ary rehefa misy loza mitranga ao tanàna na misy zavatra very dia entina lay matsatso, de ilay matsatso iny zany no mandehandeha maheran'ny tanàna ka zay trano nidirany iny no naiahina zany hoe nanao an'lay zavatra tsy nety eo anivon'ny fiarahamonina. Zay zany na tonga le eo am-pitenenana hoe nidiran'lay matsatso na hoe nidiran'izay matsatso. Matsatso ny anaran'io hazo izay nentina nitady mpangalatra na ny olona nanao ratsy teo anatin'ny fiarahamonina io. Tsy resaka an'izay tsika fa ny tangena no resahantsika. Fampinomana tangena de misy ny atao hoe mpanozon-doha. Ny mpanozon-doha zany de tsy inona fa ilay olona izay nodidin'ny mpanjaka anome tangena an'ilay olona ka raha velona soamantsara izy de hoe tsy nanao ny ratsy. Fa raha ohatra kosa izy ka maty de zay le fitsara-tangena, nanao an'lay ratsy izy amin'izay fotoana izay. Tato aoriana de novana ny endriky ny fampiasana ny tangena, fa tangena ihany nefa ny ataony anarany araka izay fitsarana izay. Zany hoe ny tena marina zany ny tangena de tsy inona fa fomba anankiray entina mitsara ny olona hoe nanao ratsy na tsy nanao ratsy ka ilay nahary na ilay atao hoe zanahary no tompon'ny teny farany amin'ny fahafatesan'ilay olona na tsy ny fahafatesany. De tataoriana zany rehefa tsy nampiasa n'ity zava-maniry hitantsika eto amin'ny sary ty intsony ny olona de ny zavatra nisy de nisy ny atao hoe tsobo. Ny tsobo zany de fitsara-tangena ihany koa, zany hoe maka vilany ngezabe anankiray de nasiana rano mangotraka tao anatiny ary nasiana bolongam-bato anankitelo tao anatin'ilay rano mangotraka zany, dia atsoboka le olona ao ny tanany anankiroa rehefa maka n'ilay vato anankitelo izy. De amin'izay fotoana zay may be daholo reto tanany reto, de rehefa may ny tanany de mitondra aretina ho anazy iny ka raha velona izy no ilay ratra nazo anazy na le fahamaizana nazo anazy de hoe tsy nanao izy. Fa raha maty izy de ozy izy ny fiarahamonina hoe nanao izy, ka zay zany ny fitsarana azy farany. Zay ny atao hoe tsobo. Zay fitsara-tangena ihany koa no nilazana azy tamin'ny fotoan'androny. Nisy ihany koa ny natao hoe tangemboay. Ny tangemboay indray de misy renirano anankiray de fenona voay ao anatiny, de alefa le olona ilomano avy eto ampita mandeha mankary amin'ny ilany, de milomano eo le olona, milomano eo le olona mifanenjehan'ny voay eo. Ka raha ohatra ka tafity ery ampita izy de amin'izay fotoana zay zany hoe tsy nanao ratsy araky ny fitsaran-janahary. Fa kosa raha hoe ao izy letika eo ka lany voay, de izy olona hoe tena nanao ratsy marina iny olona iny. Zay koa endrika fitsara-tangena de le natao hoe tangemboay. Ny tangena hoy aho te de zava-maniry any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana nanao ahitana azy tontona izy io ranona ary nisy pozina, nentina nitsarana olona tamin'ny nataony izy, ary io natao hoe fitsara-njanahary tamin'ny fotoan'androny. Mpanozon-doha no anaran'ilay olona mpamahana ny tangena, ary raha velona soamantsara ny olona de tsy nanao ratsy izy zay, fa raha maty kosa izy dia nanao ratsy araka ny fiheverana teo amin'ny fitsara-tangena. Makasitraka indrindra.